mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-sakafo. Anisan'ny nandray anjara tamin'ny dinika nasionaly ho fanainganan'ny toe-karena teto Madagasikara ny faritra Boeny, ka ny faritany Mahajanga no nosafidiana tanterahana izany ny 12 sy 13 Janoary 2024. Miisa 4 ireo faritra anatin'ny faritany Mahajanga dia ny faritra Boeny, Betsiboka, Sofia ary Melaky. Fa fiandohana vaovao Udigna lehibe makany amin'ny toe-karena isa-paritra matanjaka kokoa mirindra ary maharitra. Manantena aho fa fanakalozan-kevitra ataontsika eto dia hiteraka fanapahan-kevitra mazava. Hetrika lara-pahamena voafaritra tsara ary drafy fiasana iombonana ho ary faritany Mahajanga. Ndao sika hiaraka nangana fanarenana ara toe-karena mifanaraka amin'ny maha-izantsika say mirahina ary maharitra ka ampiarana trano hiteny ny ministera hoe mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo. Zao hetsika izao moa zany dia niarahana dinika tamin'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ka misy sehatra anankefatra vaindohan-draharaha ao anatin'izany ny resaka agribusiness, ny faharoa ny resaka teknôlôjia sy ny fifandraisan-davitra ary fahatelo ny resaka famokarana lamba dia ao ihany koa ny fizahan-tany. Ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana manokana dia ny sehatra ny agribusiness no ampandrosoana izahana tianga vaovao indray zany ao amin'izany sehatra ny agribusiness zany. Dia ny tanjona amin'izany zavatra zany dia famerenana indray ny fahatokisana ireo mpamatsy vola amin'ny sehatra ny ekonomika ary ihany koa ny sosialy. Tanjona ihany koa ny ampiroboroboana ny fampananana asa sy fampiroboroboana ireo sehatra rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana. Dia tsy ninona izany fa ny fototra ireo tantsaha, mpiompy sy mpamboly. Dia tonga zany zao ny fotoana natokana ho an'ny ty faritra Mahajanga ity andinihana hoe inona ny tena lahara-pahamehana ao amin'ireo faritra anankefatra ireo. Natsoina avokoa ny mpiantsehatra na solon-tena ny tantsaha, solon-tena ny mpamokatra, solon-tena ny mpivarotra, solon-tena ny mpandraharaha, ireo mpamatsy vola isan-tsokajiny, ireo sehatra isan-tsokajiny akoatran'ny ministera fambolena sy fiompiana dia misy ministera hafa ihany koa eto zany ireo mpanapa-kevitra isan-tsokajiny hidinika hoe inona ny tena lahara-pahamehana atao anatin'ny faritany Mahajanga. Miisa 7 ireo CAPR-na lahara-pahamehana ho an'ny faritra 4 izay ahitana volovary, katsaka, voanjo, lojy, ondry amanosy, kisoa ary tantely. Vary tany aminay dia tsy mba anisan'ireo vary afaka mifaninana eny amin'ny tsena. Nolazain'ny olona fa hoe vary fanaovana koba ilay izy tamin'izany andro zany. Dia rehefa nisy ny fotoana ka tonga nanentana satria ny teknisian'ny agriculture avy any amin'ny terrain io Betsiboka moa dia midina mitsidika anay foana matetika. Ka tamin'izany fotoana izany ry zareo no nanentana hoe andao hamokatra masomboly. Dia nanapa-kevitra ny tenako mba ho isan'ny mpamokatra masomboly tao amin'ny faritra misy anay. Nitohanan'ireo tamin'ny lafiny ara-teknika sy ny torohevitra rehetrarehetra mba natanterahana an'izany. Dia teo no nametrahana hoe inona no karazam-bary izay ho fisafidiana ho atao. Dia nametraka tamin'izay miteny zareo hoe tia no karazam-bary mety aty amintsika dia ny Sibota 231 sy ny Sibota 281. Dia natao arak'izay ny torohevitra sy ny torolalana toron-jareo ilay izy dia hita fa mety ary nakafiziny ary tiany ny olona
mpamboly namako aty amin'ny toerana izay misy ana amin'izao fotoan'izao dia nandeha zany ny famokarana tanteraka amin'izao fotoan'izao le tanjona satria raha ny olana nisy teo amiko taloha mpamokatra tsotra za nefany a ny vidiny a arak'izay teneny zay hoe vary tsy de mifanina eny amintsena dia lasa tsisy tombony zany a zay vary ambolena fa rehefa nanao an'le famokarana masomboly zany a dia arak'izay hoe masomboly voafantana satria miaraka amin'ny teknisianina mahay sy manoro le fanaovana le masomboly a dia tanteraka somatsara tafavoaka ilay masomboly dia amin'izao fotoan'izao a efa mamatsy amin'ny commune zay misy azy zany ny tenako le mpamboly rehetra zay namako efa io daholo zao a ny vary ambolena aty amin'ny faritra misy anay tonga eto zany zahay mampiseho ary manantena mivokatra tsara zay tokony ho azo amin'ity asizy ity isaorana be zany a mankasitraka nareo amin'ny ministerin'ny agriculture sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra tena tonga aty aminay tantsara zany miavatra mba ahafahanay mampiseho ny hevitra sy ny tolokevitra zay tokony hoentina hanatsarana ny fambolem-bary eto amin'ny firenena. Marihana fa ho avondrona ireo ankevitra sosikevitra voaray ary hoentina eny anivon'ny dinika nasionaly hananganana tondrozotra hanavaozana ny toe-karena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fandraharahana ara-pamokarana na ny agri-business. Mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-sakafo.